Andraikitra goavana no sanireny ray aman-dreny ara-drazana sy ny ampanjaka ireny raha ho an'ny eto Madagasikara. Goavana indrindra amin'izany ohatra ny fampiraisana ny malagasy, ny fampihavanana raha toa ka misy ny disadisa eo amin'ireo mponina ao amin'ny faritra izay tantaniny. Ho an'ny foko Ampanjaka ao Antemoro ao dia nahazo ampanjaka izy ireo, napetraka tamin'ny fomba ofisialy izany ary dia nafantatry ny vahoaka ao amin'ny faritra izay adidiny izany manomboka izao. Hita soratra anaty fiarahamonina ny fampiraisam-pirenena miainga avy amin'ny firaisan-kina ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara taorian'ny vovonana ny antson'ny tranobe nimerina ny mpitarika isapoko teny Ambohimanga tamin'ny volana septambra 17 teo. Nisongadiny izany nandritra ny lanonana fametrahana ny mpanjakan'ny foko Ampanjaka ao amin'ny Antemoro. Andriamanato Salama 5 tao Voindava Vohipeno. Manandraikitra amin'ny fampiraisana ny malagasy sy ny ray aman-dreny ara-drazana isapoko fa tsy fanitsaka andraikitra amin'ny androm-panjakana izay efa najoro. Fanatanterahana zany tanjon'ny ray aman-dreny fahagola, faharazana, fahampanjaka zany no antony nananganana sy nanaovana ny famorina ny foko 2020 manerana Madagasikara ary ny nanomboka n'izy io dia ny foko merina izay nitariako dia ny foko Antemoro izay nitariany filohan'ny fikambanana Antemoro eto Kavanana peto. Misy fihavanana manokana miavaka amin'ny foko mpianakaviana sy ny fanjakana velona ankehitriny ara-drazana ny fifamatoran'ireo izay samy malalan'izany zany ny taranaka. Araka izany ny fanotrona trany andrafanany zarazara ao anjakana napikatsonan'ny firaisam-pirenena ny enti-paharazana malagasy ny ampanjaka sy ny andrina mba amin'ny tangalamena isapoko amin'izao fotoana izao. Ny satarana ny fampiraisam-pirenena ny fanaraka tamin'ny tarigetra mpitondra malagasy taloha, ny fanatanterahana ny taom-baovao ny raisana izay hoentina mitety faritra isan-taona ka ho tohizana ny fianaratsoa amin'ny tsenam-bolan'ny volana septambra ho avy izao zany.